Maraba topoko lasy topoko vavy dia mbola akafalinina hatrany indray no ionana amintsika amin'ity takariva ity amin'ity faraparan'ny herinandro ity atao anatin'ny faridarana mety toetry ny andro hatrany. Ao anatin'izay fandarana mety toetry ny andro izay ary anoranao mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka amin'ny ankapobeny dia ho maina aloha saika manerana ny nosy ny 3 andro manaraka. Hojerentsika amin'ny atsipireny avy hatrany moa makasika an'izay toetry ny andro izay. Misy zany ny zavotany na hoe andianjavona ny aty amin'ny afovoantany manontolo iny aorian'izay kosa dia ny masoandro mibalika no ibahan-toerana ny zavotany izay moa no manamarika nyizay andro mibalika izay amin'ny ankapobeny. Aorianany izay kosa ny tolakandro dia mbola homaina hatrany saika manerana ny nosy aty amin'ny ilany atsinanan'ny avoantany iny somary atantsika rahona amin'ny sitokotoko fa ny ankoatr'izay dia mbola ny masoandro mibalika hatrany no ibahan-toerana saika manerana ny nosy ho an'ny vinavina. Ny maripana kosa indray dia mandidina ny 4 ka hatramin'ny 7 eo ny ambony indrindra ho an'ny rapitso aty amin'ny faritra afovoantany 9 ka hatramin'ny 12 ny molotsiraka atsinanan'ny nosy raha toka mbola 9 ka hatramin'ny 13 ny molotsiraka andrefany nosy iny. Raha ny mafana indrindra dia aty amin'ny faritra Betsiboka 30 degré Celsius toy izany ihany koa aty amin'ny Mahajanga aty 30 degré Celsius. Toy ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mbola mitoy ny andro maina saika manerana ny nosy hatrany manerana ny nosy mihitsy ho an'izay tontolo andro ny alatsinainy izay. Misy hatrany ny zavotany na hoe ny andianjavona ny vao maraina ny ankoatr'izay dia maina raha ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny alatsinainy moa dia mandidina ny 20 ka hatramin'ny 17 hatrany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany. Ny ambany indrindra no somary mangatsiatsika vokatry ny izay zavotany ny vao maraina izay tafalatsaka hatramin'ny 10 aloha aty avakana karatra aty mandidididina 13 17 eo ny aty amin'ny afovoantany zany ny ambany indrindra. Molotsiraka atsinanana dia 20 ka hatramin'ny 30 ny ambony indrindra aty andrefana kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 izay somary mafampana. Ny mafana indrindra kosa dia aty avaratra andrefan'ny nosy manontolo iny mandidina ny 30 degré Celsius aty amin'ny Maivatanana aty sy Mahajanga aty raha toa ka mahatratra 30 ny tery avaratra sy aty Nosy-be aty. Ho an'ny talata no amaranantsika ny toetry ny andro dia ahitana oronantarifon-drahona kely ny molotsiraky ny faritra atsinanana sy vadivavy ary fitovinany iny vokatry ny fiakaran'irindrahona moa no mahatonga izay somary mahazovana kely ny rivotra atsimo atsinanana ka mandrahondrahona ny atsinanany avoantany zany raha ho an'ny talata amin'ny ankapobeny. Fa aty andrefana kosa dia mbola mibalika hatrany ny masoandro misy tarifon-drahona miserana ny alina aty amin'ny manodidina ny Nosy-be aty. Ny maripana kosa voavinavina dia misy nilatsaka kely ny ambony indrindra aty amin'ny avoantany aty 14 ka hatramin'ny 17 izay molotsiraka atsinanana dia 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny ambony indrindra 19 ka hatramin'ny 13 molotsiraka andrefany nosy. Raha ny mafana indrindra dia Antsohiky sy Maivatanana ary Mahajanga mahatratra hatramin'ny 30 any Mahajanga any. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasana hatrany nanaraka izay fandarana izay ary itsidika ny pejy Facebook foibe famantarana ny toetry ny andro ao ihany koa ny tranokala www.meteomadagascar.mg na koa hoe ny YouTube Météo Madagascar. Ao ihany koa ny Météo Madagascar officiel izay application mobile dia izay no amanana antsika izay toetry ny andro izay dia manasana hatrany manaraka indray. Hello madou.